marika ravalomanana sy Roland Ratsiraka vita fampihavanana. Marika ravalomanana ery rajonary mampianana Roland Ratsiraka nanatsikafina ny tsy fahaizany fitondrana. Tsy fanarahan-dalàna tao amin'ny mpampiasa mitaza-potsiny ny mpitondra. Ankasitrahako hatrany ianao manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina sabosy fahatelo ambin'ny folo ny volana novambra ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo izao. Manolotra ny araba ary tompoko kilasy tompoko vavy manasa anao naraka ny fotoana ny vavao hatramin'ny farany. Tontosa androany ny fikaonando ny fivorim-beno karakaray ny vondrona panorama sy ny solomavambahoaka Roland Ratsiraka. Anisan'ny zava-dehibe nanaitra ny maro ny fifanazavana hevitra sy ny fifamelana teo amin'ny filoha marika ravalomanana sy ny solomavambahoaka Roland Ratsiraka. Asinandria malala tokra marla. Anisan'ny sary niparitaka sy niteraka resabe tsy nisy toy izany tao anatin'ny tambajotra tserasera androany ity sary ny filoha marika ravalomanana sy Roland Ratsiraka ny fandraitanana ity. Raha fitinina zava-nisy tetsy amin'ny karalitaona anosy androany dia rehefa nifampiresaka imasim-bahoaka sy ny fanazava izy mianaka ireto dia ny famela ary ny fandraitanana ho mariky ny fampihavanana. Fantahina kiray manitikitika ihany satria rehefa voalavo mihinana ny kiray tongotra dia mba ajuste comme ça. Ya zay zany fantatrao ngamba ny dikterina amin'izay. Zao natonga loatra hoe tsy tia. Zah managagazy taloha. Rehefa tsara nefa marina. Tena napiaka ny discipline sy napiaka zany tany-tandarano zany ary nisy ministre teo. Tena ministre. Ny sahan'aly tamin'ny andron'ny Ratsivalalata. Tsy nanana intervention mihitsy any dia mandeha. Amin'ny tena nanana rigueur be tamin'izy. Ka raha ohatra nisy zany dia tokoa mba tenenao azy atsarainao zany efa tsy zany tsy nanao izy. Ministre monsieur le président dia za nakany vadinao dia nanampiasa tamin'ny lalina nefa ministre sasany ohatsy tsisy nanazo nakany aminy fa zany tsisy problème amin'izany. Aia zay zany dia toy sara ny ataonao miaraka azy eritreritro misy ihany hoe za tsy nanagadan'izy anizy mihitsy ny satria nametraka tsara. Zay ny hoe roan'ny fitsarana zay. Fa raha tsy mipetraka eto amintsika ny fitsarana sy fanajana lalam-panorenana azy amieritrerititsika. Atsarana koavana mihitsy no fa tena nanao an'izy dia zay ihany mahatonga an'izy satria hengo foana zay resaky hoe tena nahailanao ny président dia zay ihany azo reto amin'izay nialailanao fa tsy zany tsara. Tsy maintsy zay raha hoe titanazana zany tsy ampahiny zava-atao tsy ampiana vizy misy zava-atao. Fa zay koa nefa arakaraka ny zay rezaka hoe tsy global fa acte local. Tsy maintsy local eto zao mitandrisy dia raha anaty akao izy kitarana koa tsy. Malala tena momba ny fitantanaka dia nafinaritra tena nafinaritra makasitraka fanasana manokana. Karaha misy mijery any na ohatranao nahoana tonga teto tamin'ny larabisa oviana na saindrareo amin'ny ampoiny tonga eto azao. Tsy za tsy manana teto an-tsaiko zany fa nia rehefa manana manodidina dia fa oly ary zao drahatra manodidina. Sodrana andreo président. Izay ilay maha-olon'ny saina sy maha-olon'ny fihavanana any ny filoha marika ravalomanana. Tsy mitazona andolo-po olon'ny fihavanana ary tampitsikina tanteraka ny fandraisany tanana tamin'ny solomavambahoaka Roland Ratsiraka. Fietsika izay niteraka buzz nandrakotra ny tambajotra tserasera androany. Araka ny nambara tamintsika teo araka izany dia tontosa androany ny fampivondronana ny fivoriana no karakaray ny vondrona panorama ny araka tamin'ny solomavambahoaka Roland Ratsiraka. Raha ny hita teny amin'ity fivoriana ity androany dia mpanao politika sy fikambanana maro no namaly ny antso anisan'ny namaly tsy ampisalasalana ny fanasana moa ny filoha marika ravalomanana. Asinandria malala sy tokra maro lahatrany. Nahanjahanjan'ireo mpandray anjara tamin'ny ady hevitra tamin'ity hetsiky ny vondrona panorama sy Roland Ratsiraka androany ity ny tsy fahaiza-manao ny fitondrana Andry Rajoelina. Loha hevitra tamin'ity fotoana androany ity tokoa mantsy ny hoe Madagasikara miembotra trany ahoana ny ahafahana miala amin'izany. Samy mitondra ny heviny rehetra ary tsy nitsitsy ka anisany mitondra ny heviny mahatonga izao fantrana lalina tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona izao ny filoha mpanohatra Marika Ravalomanana. Voalohany indrindra tany am-boalohany dia fahita fa
tsy manaja le andrak'andriamaso izy manitsakitsaka lalam-pandrerana fermerina zay voalohany io zany a le bonne gouvernance tsy ho amin'ny mihitsiny ka raha miresaka atao le tsara ia désiré andrenavely zay lazy io misy fandena zao raha misy olona manao elo ko araka mitovy de mitongilana izy de araka le teny volaza tokoa valifaty ny tena betsaka ny tena mafy indrindra amin'ny fijeriko de le tsy fahaizana malala ny fitapitanana mba mitovy daholy même pied d'égalité zay fazana azy fa de tena valifaty jero tsara niaja mamboninahitra ny ancien premier ministre zany jero tsara niaja mamboninahitra ny DG reny tonga de refa araky le volaza to tonga tsisy an'izany na ny tena izy teo hoe tamin'ny foraky sy mba nanagada loatra reny olona mba manana ny asiny maolona ny olona ary regny maolona ny olona sy ny vatana manontolo zay misy am'izao fotoana zao faharoa tsy andeha mihitsika ary tsy avitany aninona raha tsy le any am'le fototry ny tena engana miaraka mihitsy anao natao de niny zany fametahana tsara am'le rafitra ka andeha amin'ny safidiny vahoaka matongatongeto de mino sy mandingitra tsara le teny ah nareo hoe de eritreritra fa indépendant misy io anahazy daholo ny institution rehetrretra nanao antso afa tamy tomasina hoe le velona rehetra eto amin'ny firenena de mbola zaina ny antso lavao amin'le fefiko eny mba hijarareo hoe manova firenena zay zany atretsika ty miditra am'izay hoe aza mieritreritra zany hoe olona voafidy mba aoka zany raha ireo no mandeha eo tamy Sud Afrique malala tsara olona constitutionnaliste any zay tena mametaka tsara hoe manana ny asy maizy azy ny mpanao gazety reo ndaza ny zavatra tsy marina manana zo maizy azy raha olona candidat reo satria izy no concerné an'izy mba tokony misy olotena io na misy tendeny aya hoe le ACC any milaza hoe izy ny tsara rehefa avy eo nefa izy manana solotena eo i président am'izao fotoana zao fa samy malala fa irotsaka io de mbola izy any manondralaka eo majorité zany eo zay mieritreritra misy tsika raha io zava-rafilavitra io zay zava-dana anankiray tena kendrakendra hoe gaka terangaha teniteny eto aiko fa zany mitra tsy nahita olona mahay mandaika totra marina ihany izy io ohatra marina ihany izy eo mandinikeny izy koa tena mandaika be misy teky mialo nahitako azy de izy tsy nanaja ny constitution hatramin'ny voalohany tsy nitolan'le baiboly hatramin'izay izy mpona lasa teoloha nanaja ny dolona zany nanajan'le baiboly niazy tsy nasiny teoloha zany de vavo ray zay olona tsy ao anatin'ny constitution zany gouverneur zany tsisy maninona raha zone chef de région tondrenao ihany le izy de ny zavatra nodavaka amitsika rehetra zany ninonino resantsika eto aloha ihany de io hoe fa tsisy tena mibepandainotsony olona de nareo le restritreritra filamina ty firenena ty amin'ny zavatra manjony eny any atsimo any voamalinomaly any resaka fa nandefa nareo secrétaire d'état américain hoe tsy nareo keo reto fanateo reto voalohany tsisy mihitsy ny fandrarahana miendrika mpandrarahana Madagasikara na le environnement de business na fandrarahana satria nahoana izy tsy mitovy ny fitantanana mpandraraha ny fitsarana de araka le teny nga procureur atao hoe raha ohatra ka anazy ny manao faoty mangina ho azy fa raha olo avatia valifaty atao mihitsy atsepanana azy iny ndika matahotra am'le concurrence izy nisy nytenikito le miteny tanako natodoana izy hoe ay reka samy mijery any dao nareo rehetra de mijoroatra amin'ny farany zay fotsiny faposeko mijoroatra amin'ny farany tena ampy anareo mihitsy na hoe inona tokony mijoroantsika io mba vitatsika io tsy fahafiny zay mafy indrindra io hoe mampatainga avao araky le teny atao sao de velona fa de tenina loatra ny malagasy no any andafy any anao nitaripan'olotseny banky tsy mbola nisy firenena mety atany hoe banky misena mitatana ny fananantsika ny filoha teo aloha Erajonara Mampianina ihany koa dia nitondra ny heviny tamin'ny alalan'ity horonan-tsary ity nanapirofo fa miemitra hatrany isika eto Madagasikara. Niainga tamin'ny fahitako ny toedrarà eto amin'ny tanindrazantsika aho avy amin'ireo tatitra maro samihafa
ataon'ireo mpamatsivoly araisam-pirenena, ireo vondrony araisam-pirenena sy ireo avy amin'ny fanjakana malagasy ihany koa. Rehefa jerena ireny tatitra ireny dia tsotra ny feny, mitotongana ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy eto amin'ny firenena, ny nahantra ny firenena sy ny vahoaka malagasy, ary dia lasa miseho ny tsy fandriam-pahalemana ary miemotra ihany koa ny resaka demokrasia. Tsy mitsaha mitombo ny antsana manasaraka ny mpanan-karena sy ny mahantra ka atahorana noho izany ny faharavan'ny fiarahamonina, indrindraindrindra ny faharavan'ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Anisan'ny nanatsikafina ny tsy mety nataony Andry Rajoelina ihany koa ny filohan'ny antoko DHD Madagasikara Arnevra Samuel Ramatoa Elena Bezaza izay nitondra ny tsosokeviny momba ny tontolo fambolena eto Madagasikara. Ny loholona teo aloha Olivera Kotovaza avy amin'ny antoko MFM, saingy ankoatran'izay rehetra izay dia anisany nitondra ny tsikera mivaivay ihany koa ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka. Azadiny fa nizaniza nitondra rehetra teto Madagasikara dia saika ny resaka ny fonds souverain reo mitantana rehetra reo tsisy nanaiky an'izany ary tena mahasorena misy miaina amin'ny filoham-pirenena ankehitriny rehefa miteny hoe tanatin'ny enimpolo taona izy tsisy filoham-pirenena na vita an'izao na vita an'izao na vita an'izao. Tsy fanajana an'ireo filoham-pirenena nodimandy reo zany tokolasy tovovavy marina sa tsy marina. Raha ohatra filoham-pirenena mbola velona no ataonao hoe tsikera satria mety zany mbola azoko ekena ihany, fa le filoham-pirenena fa tsy eo no atao hoe izy ny tena mahavita azy faran'izay bogos faran'izay zao faran'izay zao tena mahasorena tena tsy mety zany lasa tsy malaza sotoavy nentim-paharazana fagnajana ray aman-dreny fagnajana ny razana. Manaraka zany dia mbola resaka ataontsika hoe mentalité ifony farany teo dia soa ihany aloha fa mbola naverina ny fidina ny lalàna dia momba ny pharmacie, momba ny dépôt de médicament ary mihoatran'izany manomboka amin'ny lalàna io zany raha lany dia na mpivarokely ary afaka mivarotra fanafody. Ahoana ny afantsika manaiky an'izany? Zany fa dia mandroso tokolasy tovovavy tanatin'ny enimpolo taona zany hoe misy mpivarokely officiellement mahazo mivarotra fanafody. Anisany zavatra voaresaka ihany koa tao dia hoe séminaire miaraka amin'ny agence parlementaire francophone, séminaire momba ny communication madame Liliane. Ankehitriny misy journaliste sasany lasa ministre tsy haiko taiza ny anarany tsy haiko taiza ny tezaina fa zany tena aminareo fa tena latsaka katerena zao ny endriky ny fiasan'ny mpanao gazety tadiavana zareo lalàna reto lena zao satria nanao le fivoriana zay niakata am'le parlementaire francophone de hoe Facebook sy ny sisa andreo asina lalàna. Je dis madame s'il vous plaît, lorsque c'est les individus normaux, les étudiants, les jeunes qui communiquent dans Facebook, peu importe ce qu'ils disent, bien ou mal, je peux accepter à la limite. Mais quand c'est l'État malgache qui fait de l'infox, de l'intox et qui pollue la toile, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça le problème. Aza vidiny vaccine, aza atao vaccine fa ty misy tambavy minanany daholo nareo. Non, les problèmes graves. Misy le tena ampiseho hoe izy IRD mialatsiny ny tena zany solonga vaovaoka sasy nisotro tambavy dia maty. Tsy normal zany, tsy normal zany dia tsy azo tolemina amin'izy nefa zavatra ataony filoham-pirenena zany tsy andrasana anao promotion-na tambavy. Non, mbola ampianarana anazy io ny rôle filoham-pirenena. Rôle filoham-pirenena zany président ary tsy hoe président nantoko fa président ny vahoaka malagasy. Tsy hoe anao business ny toerana na androkarena ny toerana fa ampanakarena ny vahoaka malagasy fa tsy hoe ampanakarena anazy marina sy marina. Efa filoham-pirenena zao makany sambava resaka vanille
haiko tsara tsy za manana namana mariny koa exportateur za moa tsy mamivanifa anazy girofle de lechi de feno olona de ohatran'ny image zany hoe milamina be la vanille milamina be any tena tsara be non sisy raha manjary satria tabatabadolo tasa sy sisa fa efa tonga izy comme izy kosa moa numéro 1 amin'ny communication amina langue numéro 1 izy bebe donc depuis 60 ans tsy mbola nahita za filoham-pirenena mahay mandaina ohatra filoham-pirenena kehitriny non c'est jamais vu c'est jamais vu spécialiste exemple andeha hijery RN2 za gaga tonga hélicoptère anakiro Tamatave za moa tsy mandeha cérémonie officielle Tamatave zany non je dis vahoaka jerevako za miaro anazy sauf quelques cas za mandeha fa malahelo za mile fomba fitondrana de tsy tieko de tonga zany filompirena raha jiaby hélicoptère andeha izy andeha amin'ny RN2 hijery fa simba ny lalana izy nanimba lalana izy any fa ty ampiseho izy izy ny Lucky Luke tsy haiko John Wayne je sais pas de tonga zany izy de qu'est-ce qu'il fait le président de la République miditra anaty tomobile izy ino tsara za clac de ao anaty tomobile alaina sary de hoe andeha amin'ny RN2 zany mazava zay clac vita sary clac mivoaka ndray lasa amin'ny hélicoptère sérieux zany tsy vitan'izany ihany fa mboarina zao lalana zao tamin'ny andro koa todao ny engin enao nahita engin zany mbola tsy nahita karahan'izany za zay autoroute misy ngamba mboarina ty fa tsy réhabilitation ty jerevana avy any le engin jusque angalana sary fotsiny hoe nandalo izy John Wayne nandalo de mody John Wayne zany tsy avekena raha karahan'izany sérieusement nahitana solotena maso voatera-tany vahiny maromaro tonga nanatrika ity etsika tetsy amin'ny karantaona anosy androany ity hita tety atoerana ihany koa ireo mpanao politika maro ireo oloben'ny Madagasikara toy ny filohan'ny CAF teo aloha Andriamatoa Amady ary ireo fikambanana maro Anisan'ny nandrasan'ny mpanao gazety maro be teo am-pivoahany efitra ny mpivoriana kosa ny filoha Marika Ravalomanana androany nanontany mpanao gazety maro ny heviny mahakasika indrindra ny raharam-pirenena sy ty hetsika ny vondrona panorama sy ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka ity Asinandria Malala Tokira Marolahy nosikiriny mpanao gazety ny filoha Marika Ravalomanana raha mbola hosahy fanandrina amin'ny Andry Rajoelina amin'ny fifidianana ho avy eny na tsy fifidianana ihany aza fa amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny endro maro lafy eto amin'ny firenena ka laza izy fa tsy hemitra saingy tsy mamaika aloha ny firosoana amin'ny fifidianana fa ny zava-dehibe aloha izao dia ny fitambaran'ny mpanohitra sy ireo mahita fa tsy mety ary tsy azo ekena izao firafitra ny seny izao mifanandrina mihitsy ara misy hafa koa aloha ifanandrina aminy ina nataoranao ny ifanandrina anany mantangimy izao ny fifidianana mbola hoela fa nitambara mpanohitra amin'izao fotoana zao hoe tsy mety ny fepetra rehetra entina nandanana zany fifidianana zany zay aloha tsy maintsy apetaka izy any tsy mahita fa hoe tsy indépendant io CNI io tsy izy any tsy malala zany sy ny ACC tsy indépendant reo anahazo reo rolondreo de tonga izy de tegna fotsiny hoe azo raisina fa tsy mitombo ina miantona navoakan'le antso mba ialana n'izay korotana sy ady lahy mety hitranga rehefa avy eo de tsy maintsy milaza zao tamin'ny ren'le hoe tsy fahavahinany voaka malagasy reny tamin'ny Covid ny tena nilaza mihitsy tsisy fanefitra afa-tsy vaccine ina fotsiny mahafanefitra fanefitra de nilaza hoe vaccine ny tena fanefitra fa tsy osvo io ianao zay falavohitra de zao zao am'izao fotoana zao izy manetana tokony anetana izy zany zao sy hitanao ny iverina ndray izy ho any Europe am'izao fotoana zao zay nge lazako hoe ny fieritreretana manerana zao tontolo zao fa ny action ny acte zany tsy maintsy atao hita toerana araka izany dia zava-dehibe loatra ho an'ny firenena ahafantarana ny hevitry ny olona tsirairay ny etsika sahalany tamin'ny androany ity hoy ny filoha Marika Ravalomanana fotoana iray ihany koa ahafanana aneo ny fanehoan-kevitra amin'ny fitantanana tsy mahomby atao ny fitondrana Andry Rajoelina ny etsika tahaka izao io débat atao io ahafantarany olona tsara hoe tena marina tokoa zany tsy fantany le priorité ny olona na fantany fa tsy tiany hoenona de lasa mampijaly be ny vahoaka izy
nareo hoe tsy mahita tsara zao fijalian'ny olona grevy rehetrarehetra tsy fisin'ny asa tsy fahatongavany mpandraraha avy amivelany raha ohatra ianao tena manitatana dia hainao tsara mitady an'le vola len'resa ranga teo hoe miantso ny investisseur avy amivelany no maketo tsy ho tonga eto zany a reohatra zao fitsarana misy sy fanaovana monopole sy fanjakazak'anjo dia nareo hoe tsy mahita misy olona tokony tsogadraina mihitsy fa tonga dia migadra tapitra zao zay ampanatsoana dia tonga dia tsy hita dia migadra tapiko asa zay le zo amakasiny olona zay fanalambaraka azy inona ny dikany intimidation provocation zay ny tedavina atao za mpitolona isan'andro retseto izy tsy matatra azy mihitsy satria fantatra ny capacité fantatra ny gadrana ataoko hoe zao ny zavatra tokony mahazo an'izy io dia le olona tsy matantaty zay daonina manaovany azy niona tamin'ireo le olona izay olom-bofity fa tena mijaly mahazo azy anisan'ny vao mainka anampisy lanja anty ady-hevitra androany ity moa ny fahatongavany Filomark Ravalomanana nanatrika sy nitondra ny heviny tamin'ity ady-hevitra androany ity saingy kanosa kosa ny mpitondra fanjakana ka tsy tonga nanatrika sy niary ny heviny i Andry Rajoelina sy ireo filohana androm-panjakana na dia efa nandefasana fanasana azy. Nisy ankioraka izany ny fekevitra nivoaka tamin'ity fihaonam-bety etsy Anosy androany ity raha ny fantatra dia omena ny mpiara-miombona antokany Madagasikara ireo fekevitra ireo nisy olom-bavambahoaka Roland Ratsiraka no mamintina izay fekevitra izay. Voalohany aloha mba mangataka amin'ny filoha Andry Rajoelina zany zay mba hoaka zay le fitenenana hoe tsisy filoham-pirenena na vitany satria le filoham-pirenena lasa korazana reny mba mila ajaina satria aza tsaraina zareo efa lasa korazana tsika mila mitazona soatoavana malagasy amin'ny fanajana ny razabentsika ny olona lasa korazana donc zany tokony miato manomboka androany ny fitenenana filoham-pirenena hoe izy no navita zavatra nandritra ny enimpolo taona raha ohatra izy tetsikera'ny filoham-pirenena mbola velona tsy mampaninona anjara iny mety demokrasia zany tsy olan'izany fa kosa ny ambiny dia atsahatra fa ho manaraka an'izay dia manapa-kevitra zay zao hoe mila mitaky ary teo moa hitanao atao ny vondrobe ny Union Européenne fa nandefa message moa sasany hoe sao dia manahirana amin'ny relation amin'ny ny filoham-pirenena ankehitriny dia tsy tonga fa niona taminay ary niresaka dia andefa message amin'ny dialogue politique zay ataon'ny Union Européenne amin'ny herinandro ambony ngamba nizy iny après 2 semaines dia zavatra anankiray hoe tsy tokony nisy fividiana ho zahay hoe tsy tokony nisy fividiana eto raha tsy efa vita ny carte électeur biométrique satria fatatsika fa olana io CENI androany io satria io CENI io vao maika mitongilana noho ny taloha tsy solotenana administrateur civil ao tsy solotenana magistrat fa zao hoe olona ihany zany no apetrana anaty CENI donc zany vao maika grave ny situation tsika zany mety misy rotaka mety mipoka amin'ny 2023 midina andalambe ny olona mandory zavatra rehetra ok zay ka zay efa ny résolution faharoa andeha takinay zany tanao tsika miteny zao lehibe anisany fondateur ny CENI miresaka io dia milaza tsara zay olana resako zay le CENI ankehitriny zavatra fahatelo dia ny fangatanay mba hanaovana ny états généraux de l'agriculture et de l'environnement zany hoe fivorina lehibe ny tantsaha mpamokatra miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny olona manodidina ny tontolo iainana satria potika ny asan'ny tantsaha donc zany tsapa zany fa tsy mandroso Madagasikara voilà miempotra ny tontolony ambanivohitra miempotra daholo ny asan'olona rehetra miempotra ny resaka lalana taloha tsika na mbola nanana tamin'iza ministre ny asa vaventy nanana teo amin'ny 15 000 km teo lalana route nationale mbola normale tsisy lavadavaka zao ny route nationale principale feno lavadavaka zany hoe tsy afaka miteny mihitsy ary mandainga amin'ny fitondrana miteny hoe mandroso tsika zao fa miempotra tanteraka tsika manao marche arrière dia anatin'izany ihany koa ny marche arrière miresaka toe-tsaina ny niteneniko teo iny na dia amin'ny assemblée nationale fidina fonds souverain inona mondika zany dikan'izany tsy misy firenena eto manera zao tontolo zao mampiasa fonds souverain kanefa firenena manitra firenena mampiasa fonds souverain manana excédent budgétaire manambola be izy dia manao fonds souverain tsika ndray zany firenena manitra ina ny antony satria misy vola maloto andeha atsofoka ao dia diovina ao dia iny zany na ampiasaina na tsy ampiasaina iny zay tsy haiko fa
tena loza mitatao mitsanga eto amin'ny tany sy firenena no mitoetsaina ihany koa eo ampitantanana zay miembotra tanteraka tsisy sotoavina sisy valeur morale intsony fa miazakazaka angorokarena ny monopole économique moa fa tsy resako tsony satria fa resako matetika totika amin'ny firenentsika dia itika zany mila mijorotsika menakavy donc zay andeha amonzy ny communauté internationale zahay andeha ametraka an'ireny résolution reny dia amerina an'ireny résolution reny. Somary iverenantsika kely ny andro ny omaly nandritra nisy tiona ny collectif des élus avy eo anivony antokotiko Madagasikara satria dia nisy araka izany ny nalalaka ny fametrahana fanontaniana sy ny fitateram-baovao nandritra ny fisionana teo amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina communal sy municipal tamin'ny filomarika Ravalomanana. Tsy niafiafy izy ireo namoaka ny zava-misy marina sy ny ainan'ny vahoaka eny anivony commune eny. Germano Menjanahary, Manorandre Malala. Ijaly ny vahoaka monsieur le président ary miandry anao anavitra ny firenena sy ny paikady matotra avy amin'ny antoko ny vahoaka malagasy. Io no ambetiteny ireo ben'ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara ary ireo indépendant izay niona tamin'ny filomarika Ravalomanana omaly no mafisin'izy ireo fa sahiran-tsaina tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao manjaka ny tsy fandriam-pahalemana tsy ny any ambany vohitra ihany fa hatramin'ireo toerana manodidina nyreny vohitra etsy andaniny misondro bidy avokoa ny zavatra ilainy ny vahoaka. Sahiran-tsaina amin'ny manjon'ny vahoaka madinika izahay amin'ny mahaben'ny tanàna sy mpanolotsainanay amin'ny mahazo ny fiarahamonina malagasy. Miakatra vidy mpianana tsy mandeha fandriam-pahalemana inona ny azonareo atao apalana azy lalana fa tsy afamialy zay amin'le fianan'ny olona any ambany vohitra dia azavany aminy hoe zay monsieur le président tadidy tsara ny teninao amenareo atsiny manao monopole zao ny tenenao ataovy monopole fa alohanay ny gasy manao monopole tsy zay ny karana sonosinoa ny soa ny fandriam-pahalemana tompoko tena avy any ambany vohitra zay matombo manitsikitsika an'io ny vidy mpianana ny tsy fandriam-pahalemana tena mijaly ny any ambany vohitra mizara aminareo an'izany tena mijaly iny ambatomanginy fa iny manjakan'iny azy feferana efa matorany atsady daholo zao ny olona nefa ny any valopolo isanjatony tsika dia ireo ny motera amin'ny fampandrosoana ny any ambany vohitra. Etsy andanin'izay anefa na izany aza no manjon'ny vahoaka hoy izy ireo dia kajikajy politika trandry no mahamaika ny fanjakana fa tsy ny olana atrehan'ny vahoaka malagasy io. Mikasika amin'ny fandroana sefim-pokotany commune rurale isako ny commune Ray Manontolo ao aminay zao dia tampotampoka noty avy any amin'ny district no midina dia soloana ny sefim-pokotany ny délégué administratif moa zany tsy mahafantatra ny ben'ny tanàna tsy mahafantatra ny conseil fa tonga dia soloana tampotampoka ny sefim-pokotany. Toerana maro tokoa no ahitana savorovoro ateraky ny didiny besandry ataon'ny fanjakana amin'ny fanoloana sefim-pokotany io ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina. No mafisina Andriamato Julien Andriamorasata izay administrateur civil de classe exceptionnelle fa misy ny lalàna mahamaritra azy ny fanoloana sefim-pokotany io. Fa misy lalàna izy io misy didim-panjakana misy décret manendry ny sefim-pokotany milaza fa hoe assemblée générale amin'ny fokotany no mifidy ny olona atao sefim-pokotany anankitelo izy dia anatin'ireo zany maire no misafidy hoe izy no atao sefim-pokotany zay vao alefany amin'ny chef de district dia zay vao mamoaka décret arrêté ny chef de district manendry sefim-pokotany zay no izy zay ny didim-panjakana zay ny lalàna zay ka manao tery vaimanta izy zany amin'izay zavatra ataon'izay zay le hoe abus d'autorité abus de pouvoir nataon'ny chef de district zay ka anjaranareo conseiller communaux municipaux mampatsiaro an'izay amin'ny vahoaka miaraka amin'ny maire hoe tsara dalàna io zavatra atao io mampatsiaro sy miady amin'ny zavatra zay. Saika ny mpanatanteraka tamin'ny fahorim-bahoaka sy ny didiny besandry ataon'ny fitondrany eny anivon'ny commune no fanontaniana sy ny fitateram-baovao nataon'ireto ben'ny tanàna ireto tamin'ny filomarika Ravalomanana nandritra ity fotoana ity. Tsara-patsahivina trandry fa isan'ny tonga ny dododo niatrika ity fotoana niona tamin'ny filomarika Ravalomanana ity ny avy tany amin'ny faritany Toliara akondro menamena be ary ny avy any amin'ny faritra Amparafaravola. Ilaina matetika ny fotoana toy izao ho hiatrany izy ireo satria miandry antsika ny vahoaka malagasy ka mba ahafahana mitondra fanazavana ho azy ireo ho hiatrany ireto ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ireto. Nanao fanambarana androany avy eo anivon'ny RMDM sampana Toamasina fanambarana izay miompana indrindra amin'ny fifidianana sy ny fanarenana ny firenena teboka enany voaresaka tao anatin'izany fanambarana nataon'izy ireo izany. Germano Menjanahary sy Manorandre Malala no mitatitra amintsika ny fanadiadiana. Ny 17 volana Oktobra lasa teo no nanao fanambarana goavana
mahakasika ny fiazakazaky ny fanjakana ho any amin'ny fifidianana feno alabato ny filoha marikaravalomana tany Tomasina notsindriany manokana tao anatin'ny fanambarana izay nataon'io ny firafitry ny seni izay tsy mahaleo tena eo ihany koa ny momba ny HCC izay amoaka ny voka-pifidianana saingy olo ny fitondrana avokoa ankehitriny no ao anatiny ankoatra izay ny momba ny lisym-pifidianana takinay ary miombokevitra amin'ny rison'ny firenena ao anatin'ny fikoanando nasionaly amin'ny fanomanana ny fifidianana izahay hoy ny RMDM Tomasina ny tombotsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny olombelo mpanolotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fahatany Tomasina dia manoana tanteraka ny fanambarana lehibe nataon'Andriamatoa filoha nasionaly Marc Ravalomanana teny Tomasina tamin'ny 17 oktobra lasa teo. Ny votoatin'ny fanambarana dia ny hanaovana ny fikoanandrom-pirenena na concertation nationale izay iarahana amin'ny heroherona rehetra mba hisoroana ny krizy mety hitranga aloha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Hodinena manokana amin'izany voalohany ny lalam-panorena, faharoa ny firafitry ny vomeram-pirenena malemy tena misarana ny fifidianana seni izay feno fitanelanana no sady tsy malemy tena. Fahatelo ny firafitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorena izay baikoa ny fitondrana sy feno fitanelanana. Fahaefatra ny anteminaram-pirenena sy ny anteminaran'olona izay tsy mamaly ny etahitam-bahoaka. Fahadimy fanavoazana ny lalam-pifidianana na ny code électoral izay hita fa miteraka halabato-goavana. Fahaenina ny fokotany ny faritra izay fototra ny fikorotanany misy fifidianana. No ireo anton'ireo ny RMDM Tomasina dia manamafy ny fanohanana ny rosoana tsy hoela amin'ny fikoanandrom-pirenena nasionaly mba hiseny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Mandrangaranga ny androka piasa ny avy eo anivon'ny orinasa mpitanterana anabakabaka Air France ato raha ny fanadihadinana tao ity orinasa mpitanterana ity izay nanohy ny asa foana na da tao anatin'ny fotoanany fihiboana azy. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Isy ny fanalana piasa eo anivon'ny orinasa mpitanterana anabakabaka Air France ato raha ny vaovao ray nilaza ny tompon'andraikitra ao amin'ity kompani mpitanterana ity fa manana olana amin'izao fotoana izao antony irosona amin'ity fanalana piasa ity. Maro ny piasa niezaka nanodina ity orinasa mpitanterana anabakabaka ity nandritra ny vanim-potoana fihiboana no velim-panahina manoloana izao fanapahan-kevitry ny tompon'andraikitra ampihenana ny isan'ny piasa ao aminy amin'izao. Efa bolana lasa zay nilaza mpitantana fa mandeha tsara ny orinasa Air France nandritra ny fianana tamin'ny randrana sindikaly nefa izao mandrangaranga izao sahady ny fanalana piasa. Mahagaga fotsiny zany ary izay atao anatin'ny randrana sindikaly manana syndicat de base zany eo amin'ny Air France teo foana izy zany ny asa foana nandritra na teo raha ny amena sy ny tarina izy ny asa foana ny piasa miasa andro manalina foana zany ary manao zay tena hoe ampanampiodina le service tao anatin'io zany piasa gaga zay amin'izao fotoana zao hoe manana programme izay anao compression na personnel ny Air France ary efa taratasy any amin'ny directeur régional ny zareo zay miandro valy moa zay hatramin'izao mbola tsisy vitatsika hoe ahoana mihetsika tokony atao satria milaza fa manana olana ny Air France eto Madagasikara de mipiasa foana zany no tedavina ho ampidirina amin'izay le hoe roasy na any aty mipiasa foana ny no fatratra ny tsiny rehetra amina zavatra misy nefa lazaina hoe mirearety hoe mihodina tsara ny orinasa Air France. Efa nisy ny taratasy fangatana fampiresahana nataony avy eo anivon'ny randrana sindikaly any amin'ny orinasa Air France ary andrasana nivalin'izany fangatana izany amin'izao fotoana izao. Nosokafana ny talata sy ny alarobia teo ny toeram-panaovam-baky sy ny vaovao fahafolo tao Antsiranana izay tetika sakarakarainy USAID Access. Anton'izany dia ho fiarovana ny ainimponina amin'ny mety ho fiakarany tranga vaovao ateraky ny fisokafany sistan'ny Madagasikara. Sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Anisan'ny be mpizahatany ny fiaritany Antsiranana raha eto Madagasikara. Noho ny fisian'ny Covid-19 nefa dia niteraka fatiantoka ho an'ity fiaritany ity izany.
Akoatra ny mahafiarovan-tenany vaksiny dia ilain'ny olona eo amin'ny asany ihany koa ny fanaovana azy. Namparisika ilay fanaovana vaksiny isy aloha tamin'ny première dose voalohany iny izay tsy nanao. Dia tonga amin'izay izao faharoa dia mba nanao koa izay satria fiarovana amin'ny Covid-19 izy mba hialana amin'ilay fianak'ilay aretina. Dia avy eo koa ohatra hoe hanao mission any ivelany, ohatra mba misy iraka atao any ivelany izany dia nefa ilaina ilay karaha vaksiny. Vaksiny Janssen 3 alina sy 1 metsy no efa azon'i Madagasikara tamin'ny gouvernemanta amerikanina. Efa andalam-patongavana ihany koa ny vaksiny fagnampin'ny Janssen miisa 4 alina sy 3 hetsy ary ny andiany voalohany amin'ny vaksiny Pfizer miisa 4 hetsy. Throughout this pandemic. Mandritra ity valanaretina ity dia nijoro hatrany teo anilan'ny vahoaka malagasy États-Unis na tamin'ny fisorohana na ny fitsaboana na ny fanaovana vaksiny hatrehana ny Covid-19 tamin'ny alalan'ny sampandrarah misahana ny fampandrosoana USAID sy ny asa nataon'ireo tetikasa toy ny USAID Access sy ny USAID Impact. Ny vahoaka Amerikanina dia nanome hatrany amin'ny $20 hanoanana ireo hetsika natao iarovana ireo mpiasan'ny fahasalamana, hametanana ny fiarahamonina, fanajana ny fahadiovana, ampitomboana ny fitiliana, hanaraha-maso ireo tranga-misy ary hanomezana vaksiny. Marina fa sy antsiranana ihany no misitraka ny fanaovam-vaksiny fa nisy ihany koa an'ireo mpianatra ny université any Mahajanga sy ireo olona hafa. Tonona ny prisika za hoe hanao vaksiny zegny le hoe fiparitahan'ny ty valanaretina ty ohatrany tsy mety milamina dia lele zany melimely foana amin'izay zegny mba hoe araka nambarandreo mankany izay vita vaksiny zany izy zany efa tsy voatsony mety mararirary kely foana fa vita fiarovana zany dia le zany mitandrina amin'izay zany tsy voa mba iarovana ny tena, iarovana ny hafa, iarovana olona rehetra zany. Ya androany aho nana vaksiny satria mba androany tonga taty amin'ny toerana ilay tanentana ara-pahasalamana. Ny tena nanavako vaksiny dia mba iarovana amin'ilay aretina. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana vaksiny irery antsy no any antoka anarenana ny toe-karena ary ahafahana miverina amin'ny fiainana teo aloha raha nambarany masoivo Amerikanina hatrany. Nitsidika ny tao amin'ny toerana fitahirizana vaksiny ihany koa moa ny tenany. Nandritra izany no nahitana fa efa tena ratsy tanteraka ny foto-drafitrasa. No tanterahina androany tesy amin'ny FCKM Ambohitra Araba ny fanokafana ny taom-panabeazana 2 ary koa ny taom-piasana 2 eo anivon'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara faritany Analamanga avaratra. Onja lalaina Ranaivomanana, Mathieu Princy. Ankizy vavy mandidina ny 200 eo no beazana ao anatin'ny fikambanana mpanazava eto amin'ny faritany Analamanga avaratra amin'izao fotoana izao. Mpanabe 200 ny misahana amin'ny fanabeazana azy ireo ary manana filoha 27 kosa izy ireo amin'izao fotoana izao. Faritany mena amin'ny tenin'Andriamanitra sy mifototra amin'ny asa fanabeazana no vinambanjiny ny mpanazava faritra Analamanga avaratra mandritra tao mpanabeazana 224 ity. Zara roa fanompopo fivavahana fiderana sosorana an'Andriamanitra no ny fanombohana sy ny fanokafana ny tao-pitezana sy ny tao-piasana. Dia ny faharoa ao amin'ny tapany faharoa dia fanokanana n'ireo tompon'andraikitra vaovao hiasa mandritra ny 3 taona manaraka indray. Misy eo amin'ny 70 mianaka eo izay mianada mianaka. Dia andray andraikitra lehibe sy goavana tokoa makadiry satria fivondronana na atao hoe fiangonana eo amin'ny 70 mahery eo zany no sahanina miaraka amin'izy mianada dia ny filoha mpanazava Vonitsira Mahefa sy Vasika filoha Vasika Matotra filoha Antily. Anisan'ny fanambohan'ny mpitarika sy ny mpanabe ny ametraka lamina sy rindra amin'ny lafiny maro samihafa eo amin'ny fanabeazana ireo ankizy mikambana ao am-panazava. Ny anabe zazavavy sy tovovavy lasa olombanana sy vonona afaka miandray anjara ny andivon'ny fiarahamonina sy ho afaka hiatrika ny adida aman'andraikitra isan-tsokajiny no antom-pisian'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara. Ny vinanay dia izao anatin'ny fankalazana 70 taona mpanazava izay izao eo anatin'ny iviny mihitsy ary manomana ihany koa fa 100 taona Antily eto Madagasikara asa goavana miandry anay. Dia ny vinanay izao dia anangana tsangam-bato izahay ao Antily dia ny tsangam-bato dia tsangan'olona mendrika matotra vavolombelon'ny Kristy. Dia ohatran'izay koa ny any mpanazava ao anatin'ny iviny dia ametraka vato fehizoro izay dia ny vinan'ny faritany dia izao ampisy skoty isaky ny fiangonana rehetra eto amin'ny faritany Analamanga avaratra dia anao fanofanana mahery vaika isan'ambaratogany fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitsipika amin'ny fe. Voalohany indrindra
mivavaka zany atao isa minitra isa-tsegonda. Dia faharoa raha mpianatra ianao dia mila mianatra tsara, dia raha mpiasa ianao dia ajaina ny asa atao foana izay maha-meilleur, miala tsiny amin'ny teny baiko. Dia ny fahatelo farany tsy miala skoto na inona zavatra mitranga. Notototsaina androany ny fotoam-pivavahana ny trotronam-bavaka ny etsy fanabeazana ho tanterahany ary koa ny tondranam-bavaka ireo tompony andraikitra samihafa ananandraikitra. Mirongatra be indray amin'izao ny valanaretina Covid-19 any ivelany. Maro amin'ireo firenena araka izany no nanamafy sy nanenjana indray ny fiapetra ao aminy iarovana sy isorohana ny fiparitahan'ny valanaretina. Ando miaratina, Andry Rakoto Malala. Miamafy ary mampanay hatrany toetra ara-pahasalamana ho Eropa-Atsinanana amin'izao fotoana izao manoloana ny firongatry ny valanaretina Covid-19. Voakasika manokana amin'izany i Rosia, Romania ary Bulgaria, torak'izay ihany koa i Allemagne, Pays-Bas ary Belgique. Tato anatin'ny herinandro maromaro niakatra ambony be ny tany olona voamarina fa nitondra ny tsimikaretiny ary maro ireo firenena voasikajo faritra mena manoloan'izany. Raha ao Allemagne manokana malanika hatrany amin'ny 5 alina ny tranga ny alakamisy teo, tranga izay ambony indrindra hatramin'izay nanomboa ny valanaretiny. Ao Pays-Bas malanika hatrany amin'ny 1 alina mahery ireo voa ao anatin'ny 420 ora. Tsy maintsy nandray fepetra entitra araka izany ireo firenena ireo isorohana ny fiparitahan'ny valanaretina sy ho fiarovana ny mponina ao aminy. Naverina ny enjahina indray ireo fepetra samihafa. Misy amin'izy ireo no tsy maintsy namindry ireo marary any amin'ny faritra hafa atony ao Allemagne. Niditra tsikelikely anatin'ny fibohana i Pays-Bas raha no mafisy ny praiminisitra atao an-toerana omaly. Anisan'ireo fepetra noraisina tamin'izany fa mikatona amin'ny 7 ora avokoa ny trano fisakafoanana sy fisotroana, ny fivarotana samihafa izay tsy dia ilaina atao anatin'ny 3 herinandro avy. Foana ny fanaovana hetsika kalamanjana ary tsy azo jerena ny lalao ara-panatanjahantena. Na izany aza misokatra foana ny sekoly rehetra saingy anaty ny fanarahana fepetra tanteraka. No mafisiny ihany koa fa ireo olona sitrana na vita vaksiny tanteraka no afaka miditra amin'ireo toeram-pialamboly sy fisakafoanana samihafa. Hatramin'ny atombohan'ny valanaretina, tranga roa etsy sy roa tapitrisa no hita atao amin'ity firenena misy olona 17 tapitrisa ity ary tafakatra 2,700 sy R1 ireo maty vokatra izany. Ny 2,700 néerlandais mihoatra ny 12 taona no nahavita vaksiny tanteraka. Ireo olona tsy vita vaksiny no tena maro amin'ireo voa. Eo ihany koa ny fidinan'ny tampanaova-vaksiny ireo efa nahazoazo taona sy be antitra. No mafisy ny tompona andraikitra an-toerana fa anomboka ny volana Desambra izao ny fanaovam-baksiny andihany manaraka. Waraina uzao rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao taky ny mahazatra ny fandaharana Global News aorian'izay kosa ny famerenana fandaharana ahoana marina. Mironan-tsaro arahantsika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohan'ny teny hoe Cop Shop. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapita fa ao amin'ny alatsinainy indray tompoko.